Fa isan'ny mahasarika malagasy maro kosa amin'izao fotoana izao ny asa tanana vita malagasy na dia somary lafo azy ny vidiny izay dia tsy sakana nataony tsirairay hanjifana azy ireny. Anisan'ny ireny moa ny fitoeram-bola, ny kitapo fitoeram-bola na ny antsoina hoe portefeuille izay hoentina amintsika ato anatin'ity fanadihadiana iray ity. Tafiditra ao anatin'ny fikojakojana ny vola ny fananana ireny portefeuille ireny na ny fitoeram-bola. Ka na dia mitobaka maro eny amin'ny tsena aza ny entina avy any ivelany dia misy ihany ireo tonga manjifa ny vita malagasy satria dia sady mateza ireny no mafy. Raha ho an'ny portefeuille vita amin'ny hoditra omby izao dia manodidina ny 5,000 ka hatramin'ny 2 alina ny vidiny. Ho an'ny hoditra voay kosa dia manodidina ny 2 alina. Portefeuille olona telo ao anatin'ny herinandro no vidy ary ny olona vidy azy dia mbola gasy fa ny vazaha tsy indraindray mandisa-mbola vao mahita vazaha mividy portefeuille satria misy portefeuille tadiavin'ny vazaha zany kelikely ny azy ny ampiasainy satria kely ilay volany aminy. Hita gasy amin'ny omby aloha dia ny omby be dia be dia afaka manamboatra an'ilay portefeuille maromaro tsika. Pampahengareny mba zava-nagatana zany dia mba tokony atao amin'ny portefeuille hoditra ny volany gasy amin'izay mbo mateza mba tsy miforiporitra, tsy rovotra. Mba tokony mba hanana portefeuille daholo ny olona rehetra dia amin'izay vola mba tsy rovotra. Tsy vitany hoe haingo fotsiny ihany ny portefeuille fa manana ny anjara asany lehibe indrindra eo amin'ny fikojakojana ny vola. Tsy ny rehetra nefa no liana sy tia mampiasa azy ireny fa samy manana ny mahazatra azy ny tsirairay. Le mpangaro paosy zany tsy mba tiako mampiasa an'ireny aloha entina amin'ny tany. Tsy manahirana kokoa ve izay hoe entina amin'ny tany an'izay? Tsy manahirana hatrizao ty zao dia ohatran'izay dia entina ohatran'izay. Efa misy ny fanentanana samihafa nataon'ireo tompon'andraikitra mahakasika ny fikojakojana ny vola sy ny fanajana azy. Vokatra izany dia manomboka tsy mandray ny vola misy rovitra sy mitapona intsony ny olona na eo amin'ny arabatro izany na eo amin'ny fitaterana.